Lafomba avao manasongadina ny trangam-piarahamonina indray kosa ary dia nahiditra ponja ilay sakaizan'ilay mpandraharaha teratany frantsay iray izay mitondra ny anarana hoe Serge Renault sy namany iray namono ny teratany vahiny tamin'ny fomba feno abibiny raha tsy aivontsika moa ny zavantranga tamin'izany raharaha izany dia ny 17 ny volana febroary lasa teo tao tsara soratra Tsirabe no namonoana izy ireo ity teratany frantsay ity tamin'ny fomba feno abibiny toy izao manaraka izao ny akom-baovao makasika izay. Sakaizan'i Serge Renault mpandraharaha teratany frantsay sy ny namany ity sakaizany ity ihany no fantatra fa namono ity vahiny tamin'ny fomba feno abibina ny 17 febroary lasa teo. Efa any amponja ity vehivavy ity sy ny namany amin'izao fotoana izao taorian'ny fitondrana andraharaha teo anatrehan'ny fitsarana tao Tsirabe ny 7 Jolay sy naneken'izy ireo ny eloka vitany raha nambaran'ny polisy misahana ny eloka behivavy etsy Anosy. Avy any Maurice ity vehivavy navandoza ity no nitsenain'ny polisy teny amin'ny serana mpiara-manidina teny Ivato ny 2 Jolay teo. Rehefa nahazo fampilazana avy amin'ny maso-ivo frantsay eto Madagasikara mikasika ny tsy fahitana ny tompo Serge Renault. Ny attaché de sécurité ao amin'ny ambassade de France nampafantatra ny tsy fahitana teratany vahiny io izay monina ao Tsirabe efa nanomboka tamin'ny volana mars ary mampiay azy zany ny fahitana azy satria naniavany any andafy dia tsy nahalala vaovao mihitsy nakasika anazy ary fantatra tamin'izay fa misy sakaizany antsoina hoe Roberta izay avany Maurice migadony eto an-tanindrazana tamin'io 2 Jolay io ka naplaza moa izy hoe inona no fipetra tokony ho raisina mba hafantarana marina ny mikasika an'ity teratany vahiny ity. Teo aorianan'izay moa dia nandeha teny Ivato ny police brigade criminelle ary tao aorianan'ny fanaovan'ny formalité rehetra teny amin'ny aéroport dia nentina niatrika famotorana avy hatrany teto amin'ny brigade criminelle io vehivavy io. Tamin'ny fanazavany tsotsotra no nilazany fa misy naman'izy ireo antsoina hoe ery any Tsirabe malala ary azo eritreretina hoe namono nafaty an'io teratany vahiny io ary ny 3 Jolay dia nidina avy hatrany tany Tsirabe ny police brigade criminelle nitarity ny ofisiera Benarivo no tonga tao Tsirabe moa zahay dia fantatra fa tsy eo ery fa nitondra mpizahatany any Morondava ary ny aliny any dia nidina tany Tsirabe ary voasambotra somatsara izy. Nisy ny fizavana natao azy ka tratra tany aminy ny vola 700 euro ambina vola 1000 euro nalainy tany amin'ny banque Maurice sy 520 ropia ary ny carte bancaire izay an'ity vazaha maty ity. Dia ny fisavana ny entany aloha ny voalohany indrindra ny zavatra atao. Rehefa nosavaina izy dia nahitana vola mampiay ahy 700 euro plus 5025 ropia vola mauriciana izy io. Dia sady nahitana ihany koa ny carte bancaire amin'ny andriamatoa Serge Renault teratany vahiny le tsy hita io. Teo zany dia efa nitomboka ny ay tena novonoany retoreto angamba ny zavatra ity satria maninona carte bancaire sy ny code dia ao anaty coffre ny le teratany vahiny io no tokony isy anazy. Dia nefa maninona ny tonga eny ampelantanany le sakaizany ary maka vola any Maurice. Nokapaina tamin'ny antsy ity teratany frantsay ity ary noseporina tamin'ny ondana avy eo ny aliny 17 febroary. Ny ampitso 20 febroary vao nitapatapahana ka natao tao anaty sakosy miisa 3 ny razana ka nalevina tany bevokatra Tsirabe tao anaty lavadrano. Nandritra ny famotorana nataon'ny polisy misahana ny eloka behivavy sy ny polisy avy ao Tsirabe ihany koa no nahitana ny basin'ity vazaha maty ity tamina teratany vahiny iray izay voalaza fa very. Mbola mitohy ny famotorana hatramin'izao ary mbola misy olo-kafa hihina tafiditra ao anatin'ity vonon'olona feno abibina ity.